Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fanambadiana taokana. Jaona 2:2. Kara-panondro 5 ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ahoana no ahafantarako fa marina izany? Inona no tianao ho lazaina? Mombamomba an'i Jesoa. Afaka manam-porofo marina ve ianao fa tena zanak'Andriamanitra tokoa izy? Azonao porofoina ve fa ianao no Sara? Miaraka amin'ny kara-panondroko. Mahamenatra fa Jesoa dia tsy nanana na dia iray aza. Asehoko anao ny kara-panondro 5 an'i Jesoa. Nanana kara-panondro 5 ve izy? Marina ve izany? Jesoa dia nahazo avy amin'Andriamanitra ny karatra famantarana voalohany. Tamin'ny batisany dia Ireo avy tany an-danitra ny feo nanao hoe: Ity zanako malalako, izay sitrako, izy no enoy. Ny karatra famantarana faharoa dia ny Baiboly. Ny faminaniana rehetra momba ny zanak'Andriamanitra dia tanteraka 100 isan-jato tao amin'i Jesoa. Ny porofo fahatelo ho an'ny zanak'Andriamanitra dia ny fitsanganany tamin'ny maty. Velona izy, maro ny olona afaka mijoro vavolombelona amin'izany. Ary ny kara-panondro faha-4 dia ny olona manodidina azy no namoaka izany. Ireo olona izay nafantatra azy dia niteny hoe: Zanak'Andriamanitra tokoa izy. Tsy ampiray ilay kara-panondro. Avy fa asehoko anao ny porofo tamin'izay nitranga taokana. Nankalazaina ny fampakaram-bady iray. Ny lanonana nandritry ny 7 andro niaraka tamin'ny ampakariny sy ny mpampakatra ny tao an-tanàna. Voasa ihany koa Jesosy sy ny namany. Tsy mbola tena nanana antoka ihany koa izy ireo hoe zanak'Andriamanitra Jesoa. Faly ireo nasaina, nihiry izy ireo na andia, lalao, mihinana ary nisotro. Mandra-pahatonga n'ity tranga ity hoe tsy nisy divay intsony. Tsy nanana hosotroana intsony tao an-trano. Mahazosotra koa izany. Natsikaritra izany voalohany i Maria, ary izy nilaza tamin'i Jesoa ka hoy izy tamin'ny mpanompo: Feno ranatra aty ambony ireo siny ireo. Raha tambatra dia nitaona rano mahery ny 900 litatra avy tao amin'ny lava-drano izy ireo. Inona ny manaraka? Feno ny vera iray ka eto any amin'ilay olona mpandahatra ny sakafo fa tokony andramany. Nisotro kely ilay mpandahatra ny sakafo. Ary nandeha faingana tany amin'ny mpampakatra. Avy aiza no azahoanao ity divay ity? Tsy mbola nisotro divay tsara toy izany aho teo amin'ny fiainako. Nanova ny rano madio ho divay tena tsara i Jesoa. Io ny fahagagana voalohany nataon'i Jesoa. Ny fahagagana dia porofo iray amin'ny karatra famantarana an'i Jesoa mba hampisehoana fa zanak'Andriamanitra tokoa izy. Nahita n'io fahagagana io ny mpianatra ka nino an'i Jesoa. Kara-panondro 5 ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ampoa ireo porofo ireo, nino azy ary ianao mba ahoana? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.